Izay ny amin'iny vaovao iny fa nivory marobe nanoloana ny tsangam-bato ny 7 febroary tetsy Ambohitsiroatra androany ireo mpikambana ao amin'ny AV7 izay tsy manaiky ny anafoanana ny vola omena azy ireo isam-bolana. Ndeo jerentsika atao anatin'ity sary manaraka ity ny fanampanazavana mahakasika izay. Tsy manaiky ny anafoanana ny vola omena azy ireo isam-bolana ny mpikambana mivondrona ao anatin'ny AV7 ka nivory marobe nanoloana ny tsangam-bato ny 7 febroary etsy Ambohitsiroatra androany. Fanafoanana izay ndraisan'ny fitondram-panjakana raha nambaran'izy ireo. Araka ny vaovao voaray dia atakalo asa manomboka izao ny fanomezana vola roa hetsy ariary isam-bolana an'ireo mpikambana miisa 720 sy 200. Fanapahan-kevitra izay tsy mifanaraka amin'izy ireo noho izy ireo mbola mananolana amin'ny fitsaboana tena ary tsy afaka miasa noho ny takaitra nahazo azy ireo ihany koa. Raha hotakalozana asa izy tokony mbola tsy tapaka aloha le vola zany raha tsy voapetraka mazava raha ohatra ka tena zay ny tena fipetraka. Zay zany ny zava-misy aty amin'izao fotoana moa zany ampiandrasana zay hoe ivaly ihany ve ny fangatahana satria efa nisy démarche natao moa zany any fa raha ny tokony izy tokony hiverina amin'ny ara-dalàna zany ny vola tokony handray vola zay isaky ny fadimy volana mandrapahatonga ny fotoana tsy voafetra. Mangataka amin'ny fitondram-panjakana araka izany izy ireo mba hanohy ny fanomezana ny vola azy ireo ahafahany manohy ny fitsaboana satria dia misy ireo mbola ao anatin'izany tahaka ity ramatoa izay efa nandalo fandindina indimy ity. Karaha tapaka vola io dia tsy afaka mitsabo tena fotsony nefa za hatramin'izay fitotoana saty efa indimy aza ny didy ty tetako ty lohako ty efa nasina solotolana dimy efatra hatramin'izao mbola tsy salama. Nanomboka ny volana Martsa 7 ireo mpikambana no nandray vola isam-bolana nanomboka ny fitondrana tetezamita. Araka ny didim-panjakana izay nivoaka tamin'izany dia hatramin'ny taona 812 no isitrahan'ireo niara-mboina tamin'izany ny fandraisana ny vola.